taoriany tranganiseo ny sabotsy lasa teo indrindra dia miantso ny tokony iombonan'ireo mpitarika politika manohitra ny fitondrana Rajaonaramapianina i Alaindria Miseza. Namafisiny ihany koa fa isy amin'ity herinandro ity ny fionana eo amin'ireo mpitarika ny hery fanoerana. Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan hatrany. Tena nisy tsy fakasitrahana ny tsy fanitsakitsahana demokrasia eto amin'ny firenena mazava be anisy misy tsy fahaizana mitantana satria everiko fa ranam-piarina le titipitsarana tsy dia nisy olana ohatran'ireny le raram-pirenena. Nisy koa moa mikorotana tsapanay satria rehefa mipoaka ny grenade lacrymogène dia nisy mikorotana zany. Ka izay mihitsy no mahatonga anay amora an'ireo antoko politika rehetra mpanohitra, reo association manohitra raha teo koa ny association politique zany ary reo personnalité zay vonona nohatra ny zao ataontsika hoe fa didy jadona zay metraiky amin'ny firenena zao. Mila mifanaraka sy mifamatotra ny antoko politika sy ny fikambanana politika ny olona matsapatena ao anatin'ny fanoerana mba azahoana mandroso hoe mila mazava tsara iza ny manohatra ahoana ny fomba anoerana ary aiza ny tena tongavana. Ary manarak'izay dia mila mametraka koa hoe le fanoerana moa zany inona ny tena zavatra tedamina satria be dia be manohitra ohatrany hoe le filoha fotsiny no alany bika tsy tia mitare tsy zay nenay fa zay dia efa mazava tsara hoe ametraka rafitra mazava eto amin'ny firenena mba hanjakany demokrasia, ametrahana ny tany-tandalana ary ametrahana ny olona zay verentsika eo manana ny fahaizana mitantana.